Alarobia faha enigny ny volagna avrily 2024 aterigny araba bapararentsoa topoko lahy sy topoko vavy miarabanany koa tonga soa tagnatin'ny fampalambaavao ny radio antsony filazantsara amin'ity ariva ity. Otombotsika eo amin'ny fandrafetana tedibola ny taona 2024 ato amin'ny fatradiana no anombotsika ny fampalambaavao amin'ity anio ity ny namanao be mitombo Arlène Andotra zegny ary namanay Harisolo kosa no amin'ny lafiny teknika ko dia sainy ampagnajagna no agnaraka zegny hatramin'ny farany. Notanteragny androany fa enany volagna aprily 2024 ny fandrafetagna tetibola 2024 sy 2024 ato amin'ny fatra diana. Ireo vondrom-bahoaka tsy zaram-pahefagna mpiara-amin'ny ombinantoka solombavam-bahoaka ny ben'ny tanàna rehetra ato amin'ny fatra diana no nantsona manokana tamin'ity androany ity niatrika izao fandrafetana tetibola izao. Agnisan'ny tanjona tamin'ity conférence budgétaire ity ny fampandrosoagna ny fatra tsirairay indrindra fa ny fatra diana hoy nambaran'ny ramatoa Tenarsoa Oblalaina chef service régional de budget. Tratra ny tanjona tamin'ity fiaonagna ity satria voaray ny sosikevitra avy tamin'ny vondron'olona sy ny vahoaka tsy zaram-pahefagna ary mpiara-amin'ny ombinantoka ny solombavam-bahoaka ary ny ben'ny tanàna izay ho ampidirina ao agnatin'ny site web ny ministère de l'économie et des finances ho indrindra ny fanambarany. Izegny dia natao hondesigny ny fampandrosoagna ny fatra. Ankoatra zay ihany koa dia voambara fa azony rehetra tao ihany koa ny mampiditra ny heviny ao anatin'io tranokalany ministère de l'économie et des finances io ho iatrany nambaran'ny ramatoa Tenarsoa Oblalaina chef service régional du budget. Ireo mpiara-miombinantoka, ireo vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefagna, ireo solombavam-bahoaka, ireo mpikambana amin'ny fiarahamon'ny firenena sy ny sehatra tsy miankina entina hampandrosoana ny faritra misy tsirairay avy indrindra fa ny faritra diana ka andrafetana ny tetibola amin'ny taona manaraka no anton'izao conférence budgétaire izao. Amin'ity taona ity zany dia misy fomba vaovao entina mandroso ny sosikevitra dia ao amin'ny siten'ny ministèren'ny économie sy finance zany ahitana portail ahafahan'ireo mpisolotena ny vahoaka rehetra manolotra ireo sosikevitra fampandrosoana sy ny etaeta avy dia ifotony toy ny maire, gouverneur, ireo solombavam-bahoaka, société civile sy ny sehatra tsy miankina ahafahany mampiditra ny sosikevitra zay andrafetana ny tetibola fanjakana ho amin'ny taona 2024. Tandroany aloha zany dia tratra ny tanjona fa ao amin'ity conférence budgétaire izay natao ity dia isy mifampidiran'ireo sehatra rehetra ny tononoiko teo ireo sosikevitra ao anatin'ny portail. Na moa zany dia ny anangona sosikevitra ampandrosoana ny faritra rehetra ary mba ho voarakitra ao anatin'ny portail zany sosikevitra izany. Nandritra ity conférence budgétaire régionale ity dia nitsondren'ny gouverneurany fatra diana Daouda Arona Mariziky ny mazava-dehibe ny fanaovana fangatagna ireo zavatra izay hita ho tombotsoa ho an'ny vahoaka ary ny fanaraka amin'ny fampandrosoana ny fatra ihany koa. Zay ny vaovao mahakasika ny fandrafetagna ny tetibola taona 2024 izay nitanteragny androany tao amin'ny service régional du budget Antsiranana fa ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray isika dia ny vaovao mahakasika ny fampalagna ny asa eo amin'ny samy force. Atsaraigna ny fiara-miasa eo amin'ny force rehetra eto Antsiranana amin'ny alalan'ny fampahafantarana ny asa izay atao andavanandro. Noho izany dia natomboka ny alatsinainy faefatra ny volagna avril lasa teo ny rassemblement iraisan'ireo force de sécurité et de défense Antsiranana. Isaky ny alatsinainy voalohany volana no natanteragna ity rassemblement iraisagna ity. Ka niazakazaka amin'ny tetin'ny tanàna eto tapin-tanànan'ny Antsiranana no indesigny anamariagna ny firaisankina misy eo amin'ny samy force izay entigny magnamarika izany isaky ny alatsinainy voalohany. Ka ny alatsinainy faefatra ny volagna avril 2024 lasa teo no nanomboagna izany tamin'ny fomba ofisialy taty Antsiranana araka ny fagnazavagna indesin'ny colonel Randremiarzo Erilala commandant surgène d'Antsiranana. Maromaro zany manomboka izao mietsika iraisan'ny force de sécurité et de défense. Dia makasitraka atsika rehetra makatelina amin'izay fahavitsihana fandraisana anjara mavitrika
fampiroboroboana firaisan-kina ny tanjona moa dia iray ihany fampetsahana fahalefana maharitra ary miaraka amin'ny daolobe tsy hanavahana taona tsy hanavahana saranga. Tapitra ny fampalalambavao antsika tamin'ity hariva ity tompoko lahy sy tompoko vavy ny namanao be mitombo Arlin ary namana Risoa teo amin'ny lafiny teknika mikasitranay ny safidinao izay nanjotsy tapaka ny fampalalambavao hatramin'ny farany magnome fotoagnanao amin'ny rapitso indray velomitompoko.